raritsoantsika tsirairay avy mpanaraka ny fandaharana meteo hasainy ampanajana renao anaraka izany hatramin'ny farany an'izay no mandrafitra ny toetry ny androntsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao tokony hitandriny ireo mpampiasa ranomasina manomboka aty Mahanoro ka hatraty Besalampi aty Aromafy aty ny fitsokan-drivotra any amin'iny manodidina ny Morombe sy Toliariny izay mahatratratra any amin'ny 10 kilometatra isan'ora izany. Jerentsika ny atsipireny amin'ny mety toetry ny andro ho an'ny rapitso ranomaraina dia ho avy ny orana ny aty Savasy Atsinanana fa anao endrika tandrivindrano kosa izany aty amin'ny morontsiraka atsimo Atsinanana mahazo an'izany aty any ataolany androany ary fanjiby kosa ny raha ho any atsimo masoandro ho an'ny faritra sisy raha ho an'ny hariva kosa indray dia ho avy ny orana ny aty Sambava Antalahy Analanjorofo Atsinanana toraka izany aty any aloatra Mangoro fa hifanjimany raha ho any atsimo masoandro ho an'ny faritra sisa izay tsy voatonona teo ny maripana ambandritra tombanana ho an'ny rapitso dia hitantsika amin'ny sary 10 degré Celsius hitantsika aty Avakinankaratra eo amin'ny 10 degré Celsius eo kosa ho antsika eto Analamanga sy ho anareo any Fianaratsoany raha ny maripana ambondritra kosa indray dia hitantsika aty amin'ny manodidina ny Antsohy aty eo amin'ny 13 degré Celsius eo raha ho an'ny faritry ny Avoatany kosa dia manodidina ny 9 ka hatramin'ny 20 degré Celsius. Dia ho an'ny rapitsatrany ary mifanjifana raha ho any Atsimasoandro ny Paris sy Milan ary Nairobi fa Ibaziabe Masoandro ny Johannesburg, Maurice sy La Réunion anao orana tandrivindraona mety ara ikotraka ny any Bangkok ary andrahoana kosa ny andro any Comores sy Seychelles. Dia izay sandry ary ny masaka azonao rosanao tamin'ny tiality manome fotoananao ny tena koa manaraka indray.